Raba tompoko lasy tompoko vavy ho anao manaraka ny mety toetry ny andro indray ho an'ny anio. Raha ny sary azo misana-bolana ho an'ny androany dia mbola ny varatrazanton'ny hatrany no mandrafitra ny toetrandrontsika. Ialefako kosa zany any amin'ny andron'ny sabotsy antenaina noho izany fa isy fiakarany kely ny maripahana ao anatin'ny sabotsy sy ny alahady. Raha ny mety toetry ny androntsika ho an'ny rapitso zomary dia norana malefaka miatoato ny ilany atsinanany ray manontolo hatrany Antalaha ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana. Andrahoana ary mety arahana herika ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Andrahoana vitsy any amin'ny faritry Melaka ho an'izay zoma marain'izay raha toka ifandimy kosa andrahoana sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny zoma tolakandro kosa indray dia mbola hitoetrany ny orana malefaka miatoato amin'ny ilany atsinanana any amin'ny faritry Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary pakatra aty amin'ny faritra atsimo atsinanana izany. Andrahoana mety arahana herika hatrany ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Somary andrahondrahona ny atitan'ny faritra atsimo andrefana raha ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny izay zoma izay dia nodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 degré Celsius ny aty amin'ny ilany atsinanana, nodidina ny 80 ka hatramin'ny 90 degré Celsius ny aty amin'ny afovoantany, raha toka 80 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana aty amin'ny ilany andrefana. Raha ho an'ny atitany avaratra kosa indray dia nodidina ny 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Raha ny mety toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa dia anorana malefaka miatoato any amin'ny faritry Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary hitatra aty amin'ny faritra atsinanana izany. Andrahondrahona mety arahana herika ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia raha ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripahana voavinavina ho an'ny andron'ny sabotsy ary dia isy fiakarany kely maripahana aty amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinanana, anodidina ny 20 ka hatramin'ny 120 degré Celsius ny aty amin'ny afovoantany, 520 ka hatramin'ny 720 degré Celsius ny aty amin'ny ilany atsinanana, 720 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny aty amin'ny ilany andrefana, raha toka 30 degré Celsius kosa ny maripahana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Raha ny mety toetry ny andro ho an'ny alahady ary dia anorana malefaka hatrany any amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjorofo, hipakatra aty amin'ny faritra avaratry atsimo atsinanana izany, iverina ny zavotany maraina ho an'ny faritra afovoantany sy ny ilany atsimo atsinanana nosy raha ifandimby rahona sy ny masoandro ho any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripahana voavinavina ho an'izay andron'ny lahady izay ary dia nodidina ny 120 degré Celsius ny aty amin'ny afovoantany, 90 ka hatramin'ny 720 degré Celsius ny aty amin'ny ilany atsinanana, 70 ka hatramin'ny 130 degré Celsius ny aty amin'ny ilany andrefana, raha toka 30 degré Celsius hatrany ny any amin'ny faritry Betsiboka. Izay ny meteo ho an'ny andron'ny androany, manome fotoananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.